Niawa Tufina Femanambi Ambi Miatsue Avi Mankanesa Hati Amiku Yana Iza Chucha Kiniti Ferni Cristino Miate Lumanwanati utabete yala nefa safakayana fununa hanampi zimaneke ni aswabanya janja Ferni Cristino miante Nuana kanana talapitiava namanarira nitalau tesositimula manda hanilala marina Ferni Cristino niante Si fecciani famingiampua tuluni jauli sorina pawitadiana ka alam nilalana naturuni inialilu bara Easy to Farina
Jesusi fitiavana si misy toanao izayan
manishay hamnizay andramanishay nisautranaoa ry andramaniso ry jesosy fitiavana tsy misy toanao rame la eloka ty famelankeloka o impiry mozaino ny fonataminao taminao ireota naverimeriko aza tsy notsarovanao ray fa navelanao tsy fantatro izay fijelinao ay rannanomboanao indray fireotako novononao tany aloha ankehitriny azambola mifo mamindrafo hamikurirai tiuviao adio fazanakao hetsaruku ni fahadisuku sasao madio ao ry tompo hadio toanao fui ni fanaiku fambula sitraku ni verina indray ni verina indray mamindrafo hamikurirai yalaunendinao fazanakao ireuta mikikinefanai sasao madio rery tompo hadio toanao Mivavaka amin'ny andro farany. Faly miarabantsika rehetra ampifaliana tratry ity fotoana manokana
izay anokanantsika fotoana andiniantsika ny loha hevitra hoe mivavaka amin'ny andro farany. Alohan'ny anomboantsika izany fotoana izany dia hiaraka notrika ny lohantsika mivavaka isika. Rainay izay any an-danitro midera sy mankalaza ny anaranao ary mame voninahitra anao. Misaotranao tompo no fitiavanao manokaka tonga amin'izao fotoana izao izay koa aoka ho vita fihavanana aminao izay. Aoka ho tsapanay ny fiasa amin'ny fanahy ao anatinay. Ilay fanahy avy eo amin'ny hevitra masina indrindra no hitrantsehatra eo amin'ny fiainanay tsiraray avy. Mba izanay mandrindra ny fotoananay anarahanay an'izao programa izao sy atsapanay ny asaribidin'ny firaisana aminao Jesosy. Koa manatrehanao fanahy masino satria tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany izany vavaka izany. Amen. Miaina ao anatin'ny fotoana tsy azo antoka isika. Fotoana izay ahatsapana tahotra sy mandrery. Dia aiza no itotiantsika? Ahoana no ahitantsika fiadanana sy fampiononana amin'izao fotoana tsy azo antoka izao? Ny andro fiaraha-mivavaka izay nosoratany Cindy Touch ho antsika mandritra herinandro ity dia hamaly ireo fanontaniana ireo ary hanoro antsika ny toerana iray ahitana fampiononana sy fiadanana. Io toerana io dia ny fitokanana am-bavaka miaraka amin'Andriamanitra. Ry rahavaviko, tsy maintsy mifandray amin'ny loharano-kery sy fampiononana ary fiadanana isika. Ary tonga izany fifandraisana izany rehefa mivavaka isika. Raha mahatsapa ny tenanao foana, tsy misy na inona ianao, mandrery, matahotra, tsy manana fanantenana, dia ajanony avy hatrany aloha. Dia zavatra ataonao ankehitriny. Ary mitadiava ilay ray be fitiavana amin'ny alalan'ny vavaka. Lazao azy ny fihetseponao. Angatao izy mba hameno anao ny hery, risim-po, fifaliana ary fiadanan-tsaina. Tena amaly anao izy. Mamaly mandrakariva izy. Tadidio ireto teny izay hoentina amintsika androany. Manasanao hijery ny ao amin'ny tantara voalohany, 19, 10 sy ny 11. Tantara voalohany 19, 10 sy ny 11. Manao izao no ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ataovy ho reharehanareo ny anaran'ny masina. Aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Amma vehivavy antsika zany dia antsoina isika mba hivavaka ary isia ihany koa dia tsarovy mandrakariva fa natao ho amin'izany mihitsiny. I Ellen White vehivavy iray izay tena olombavaka dia manomentsika izao torohevitra izao hoe mivavaha, eny, mivavaha tahaka izay tsy mbola nivavahanareo hatrizay. Mba tsy ho voafitaky ny teti-dratsy ny Satana ianareo. Mba tsy ho resy ny toe-tsaina tsy malina, tsy mitandrina, tsy misy dikany, ka manantotosa ny adidy ara-pivavahana mba hampanginana ny feon'ny fieritreretana. Ny hevitra milaza fa tsy ilaina mivavaka dia tsarovy fa anankiray amin'ireo fitaovan'ny Satana mahomby indrindra hanimbana ny fanahintsika izany. Ny vavaka dia firaisana amin'Andriamanitra, ilay loharanon'ny fahendrena, loharanon'ny hery sy ny fiadanana ary fahasambarana. Tsy fantatsika
ao anatin'ny andro iray no hoe atraiza ny alehibe ny ady ny alehibe ny olana atrehantsika rehefa avy eo tsarovy a fa velona Satana ary mavitrika izy a ary isan'andro isika dia mila mitaraina mafy amin'Andriamanitra mangataka ny fanatrehan'Andriamanitra mba azahoan'Andriamanitra manampy atsika manome hery atsika anoherana any Satana satria raha ny herin'ny tenantsika manokana dia tsy mahavita ninina isika fa ilay hery afaka ny fanandrina amin'ny Satana no katsaho isan'andro fa anampy anao ilay Andriamanitra be fitiavana. Ny lohahevitra ny fatoatsika amin'ity taona ity dia ny hoe mivavaka amin'ny andro farany izay anasako atsika vehivavy rehetra hitrandraka handinika hoe ahoana ny atao mba hahatonga atsika ho tafaray amin'ilay ray be fitiavana. Raha ny kristianina no mba mivory iresaka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny amin'ireo fahamarina sarobidy mba mifanavotana dia izao ahazo hery sy famelombelomana isika. Tokony hianatra bebe kokoa zany isika isan'andro ny amin'ny raintsika izay any an-danitra. Rehefa manatanteraka izany isika raha vavy dia ahazo fahalalana vaovao ny amin'ny fahasoavany. Amin'izay dia aniry indrindra ilaza ny fitiavana isika hijoro vavolombelona eo amin'ny fiainantsika isika ny amin'ny fahatsarana izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary raha manao izany isika dia hiamafana sy hiamarisika ny fotsika eo amin'ny iraka izay ampanaoviny antsika ampanaovin'ilay zoko be fity antsika. Izao no voalaza ao amin'ilay boky ny dia ao amin'ny Kristy pejy 220 hoe raha mihevitra sy miresaka bebe kokoa ny amin'ny Jesosy isika ary kely kokoa ny amin'ny tenantsika dia ahazo any Kristy mifanatrika be lavitra noho izao isika. Raha ampitombonao izany ny fotoana izay iresahanao ny momba any Jesosy ny fanandramanao miaraka amin'ny Jesosy ny zavatra iarahanao miaraka amin'ny Jesosy amin'ny hafa dia izao tsarovy fa ho tsapanao miamitombo ny fanatrehan Jesosy eo amin'ny fiainanao. Andramo ka izaho fa tsara Jehova tsara io zoky izay nanolotra ny aina ho famonjena atsika io rahavavy. Hisy hatramin'ny farany ny olombelona hiala amin'Andriamanitra hanararaotra ny fotoana rehetra amin'izay fotoana izay Satana handavona atsika ka dia hivembena tsy fantatsika akory ny manda ny fanahintsika raha tahiny isika tsy voaharo ny herin'Andriamanitra. Tokony hantany tena isika zany isaky ny ray mandingana isika dia tokony hantany tena hoe move ao amin'ny lalana tsara amin'izao fotoana izao tsy maintsy miaro tena tanteraka amin'ny alalan'ny ny firehantsika sy ny filandrantsika isika raha mbola velona koa. Raha tahiny tsy apetratsika amin'Andriamanitra zany ny fitokoitsika dia tsy andro fehizaina oviana isika fa dia hitebiteby lava hiasa saina lava ary zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia izany no mahatonga ny betsaka ny ny hoe tratran'ny stress tsy tsika vehivavy ihany fa na ny lehilahy ihany koa ary eny fa na ny ankizy ihany koa ary dia tafiditra amin'izany zavatra izany fa amin'ny fiembenana
sy ny fivavahana no azontsika mitahiry ny fahatokitsika. Tsarovy fa tsy ho verimaina ny vavaka ankitsi-po ataotsika na de vitsy ara isika fa vitsy mahatoky amin'ny vavaka. Rehefa ho avy amin'ny mpamaly heloka anazy ny tompo de ho avy ihany koa nge izy ho andreo izay natoky azy, ho avy koa hiaro izay rehetra mitahiry ny finoany tao amin'ny fahadiovana sy hiaro ireo izay rehetra izay niaro ny tenany tsy ho voapetipetin'izao tontolo izao. Amin'izany fotoana izany no nampanantenan'Andriamanitra fa amaliny ny olom-boafidiny izay mitaraina aminy andro aman'alina. Eny io fitarainanao io efa tsapan'i Jesosy io zavatra atrehanao io rahavavy. Fa tsarovy ihany koa anefa fa eo andanin'izany fitalahoana ataonao amin'i Jesosy zany, rehefa hitan'ny Satana fa mitady avery fanahy iray izy, anao izay faraheriny izy amin'izay fotoana izay hiazonana an'ilay fanahy izay te hiala amin'ny fangejana. Raha taitra ny loza mahazo azy ilay olona izay mahatsapa fa voageja de mitaraina mangataka amin'ny kafanampo ery avy amin'i Jesosy de matahotra ny overibabo i Satana. Ka de miantso ny fanampon-kery izy amin'izay fotoana izay, atsony daholo ny anjely rehetrarehetra hanisy fefy manodidina an'ilay fanahy mahantra, ka de hanangana rindriny fahamaizina manodidina atsika izy mba ahatonga atsika tsy hahita ilay fahazavany lanitra izay efa miposaka, ilay tanam-pitiavana izay efa mitsotra isintona asy ianao. Fa raha mifahatra isika amin'izay fotoana izay, mifahatra mifikitra amin'ny teny fikasana izay omeny Jesosy atsika, de zao hiantoraka tsy ampisalasalana amin'ilay hery de ny zavatra iseho amin'izay fotoana izay de ho hitanao ny hatsaran'ilay rany Jesosy izay hamonjy anao. Rakofan'i Jesosy aminao ny akanjom-pahamarinany, ho hitanao ny tanam-pitiavana izay misakambina anao, ho hitanao hoeninao, ho hitanao mihitsiny fa mihaino ny vavakao, vavaka mafana izay asandratrao Jesosy Kristy. Hihaino ny vavaka mafana feno finoana Jesosy ary de haniraka hanafaka anao izy amin'ny alalan'ireo anjery mahery avy any an-danitra. Ny fanahiny avy eo amin'ny efitra masina indrindra no ampombany ianao. Inona ary ny ilayntsika ao amin'izao andro farany izao? Rahavavy, ny vavaka ataotsika de tokony hitarika atsika ho vonona hiaino an'Andriamanitra, hiaiky ny fahotantsika, hatsiaro ny fomba nitarihan'Andriamanitra atsika tamin'ny lasa, hangataka herim-po sy finoana, hamorona fifandraisana ety amin'Andriamanitra ary hitalao ny fiasany sy ny fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Hanantena ny herin'ny ranorana farany isika amin'izay fotoana izay ary hiomana hiady amin'ilay fahavalo, ilay fahavalo izay efa resy ary ny herin'ilay Andriamanitra tsy toa ny efa hiady alohantsika. Amin'izay fotoana izay de hiaino ny didin'Andriamanitra isika ary hamantatra ny feo ny feno fitiavana. Koa andeha amin'ity ariva ity ho raisintsika, ero atsika ilay teny izay noraisintsika tao amin'ny tantara voalohany 2:10, 10:10 sy ny 11 novakitsika teo manao hoe: ataovy ho reharehanareo ny anaran'ny masina
aoka hifaly ny fony izay mitady any Jehova, mitadiava any Jehova sy ny heriny ka tsao mandrakariva mitavana. Ny tompony mitahantsika rehetra ary hanao fanandramana miaraka aminy isika. Mivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, mitera sy mankalaza ny anaranao ary mamivoninahitra anao. Misaotra anao satria tamin'ity hariva ity dia niteny taminay ianao fa afaka ary efa mandresy miaraka aminao izahay. Koa ny antsampy aminao izahay Jesosy io, aoka ho azonay antoka ny fanatrianao ka hifikitra amin'ny teny fikasanao izahay. Hanandrana amin'ny firaisana aminao izahay, hijoro vavolombelona ho anao izahay ary fikiry mafy ny tananay Jesosy io mba tsy hiala amin'ny fitiavanao. Tonoina saingatana amin'ny anaranao Jesosy Kristy io, izany mivavaka izany. Amen.